fiadananao ny tantarantsika androany dia mitondra lohateny hoe ilay lokanga. Indray andro tany amin'ny taona 1831 tany dia nisy lokanga mainty maloto be izay natao lavanty tao amina trano fivarotana iray tany Londres. Voamarina izy io fa avy any Crémone any Italia ary 20 taona ary ilay olo malaza be atao hoe Stradivarius no nanamboatra azy. Natomboka ilay mpanao lavanty tamin'ny 10 € ny tomba amidin'ity lokanga ity ary efa tena sarotra dia sarotra vao tonga tany amin'ny 200 € ary dia nijanona teo. Ore olona 200 € ve ho ana zava-maneno sarobidy be toy ity sady namboarina tany amin'ny taona 750 tany sady voamarina koa fa asa tanan'ny Stradivarius marina tokoa. Tena ohatrany tsy nisy vokany mihitsy niezaka nataon'ilay mpanao lavanty. Kanjo, iny nisy olona iray mitafy akanjo volory hita niditra tao amin'ny efitrano. Tahaka ny voasiton'ny andremby mihitsy izy nanantona an'ilay latabatra, navoaka ny tao anaty trano n'ilay lokanga ary nodiniany tsara satria hainy tsara io zava-maneno io. Nangina tanteraka ny rehetra. Betsaka ny olona na fantatra ny anarany sady nibitsibitsika. Paganini, Paganini. Vao nitendry izy dia nangorisina ny mpiaino rehefa nahareny noty voalohany. Niala satroka mihitsy ny rehetra. Maro koa ny latsatra ny maso. Avy eo nientanentana ny olona fa te handiha, ny sasany ny kakakaka ny ome. Ny ovaova bahakira matetika ilay mpanakanto. Injay nisy feo kiranady dia iny samy nitsangana daholo ny tsiraray toy ireny andeha hiatrikady ireny. Rehefa vita izay dia napetraka Paganini tao anatin'ilay vatakely nisy azy ilay lokanga. Nifandrombaka amin'izay ny rehetra nikikika hoe 250 €, 260 €, 270, 280, 290, 295 ary farany tamin'ny tehaka amin'ny refitrefitra no nahazony Paganini azy tamin'ny vidiny 400 €. Ny fikasihan'ilay mpanakanto Paganini ilay lokanga dia nampiakatra izay tsy izy ny tomba bidiny. Mitovy amin'izany mihitsy koa isika tsiraray avy rehefa Jesosy Kristy no mikasika antsika. Ny harivan'iny ihany Paganini dia niakatra an-tsehatra niaraka tamin'ilay lokanga tota vao avy novidiny. Tsara loatra ireo feokirany notendreny tamin'ilay lokanga ka notadiavin'ny vahoaka olanjana antsoroka mihitsy izy. Angamba isika toy ilay lokanga tota mampalahelo ambanin'ny sasany no mety manambany tena ihany koa. Mahereza nefa isika fa raha zanak'Andriamanitra isika raha manolo tena ho an'i Jesosy Kristy isika dia ho hitantsika fa Jesosy Kristy ilay mpanakanton'Andriamanitra ka rehefa andray ilay zava-maneno tony teo am-pelantanana izy dia afaka mamoaka feokirany lanitra avy ao aminy ho an'ny voninahitr'Andriamanitra.